Efa niresaka amin'izay tontolon'ny fitaterana izay ihany isika dia matotra ny fiarah-miasan'ireo mpitatitra mivondrona ao anatin'ny UCTU sy ny kodiarana Gudride. Misy tokoa mantsy ny fiarah-miasa izay napetraka ny rotonta mba ahafahany an-daniny sy ny ankilany mahazo tombony etsy ankilan'ny kodiarana Gudride izay mety tsara amin'ny karazan-dalana misy eto amintsika. Fanazavana. Resy lahatra tanteraka ireo mpitatitra mpikambana ao amin'ny UCTU amin'ny kalitaon'ny pneu Gudride ka nisafidy ity marika iray ity. Pneu misy hatrany amin'ny 400 izao no nalain'ny UCTU tao anatin'ny 20 andro. Matezaka kokoa ity pneu ity raha nambaran'izy ireo satria na mahatratra hatrany amin'ny 5,000 sy 2,000 kilometatra aza ny halafiran-dalana vitan'ireo fiara dia tsy mbola hita soritra ny fahasimban'ny pneu. Ankoatr'izay dia mety amin'ny karazan-dalana rehetra misy eto Madagasikara ity pneu manana ny marika Gudride ity. Misy ny fiara-miasa eo amin'ny UCTU sy ny Gudride eo amin'ny fanamorana ny fahazahoana ny pneu. Ao anatin'ny crise tsika izao dia mijery izay hoe inona ny tena ho tombotsoan'ny olona ho taterina zany sy ny mpitatitra. Dia nanapa-kevitra izahay fa hivarotra ny pneu marika Gudride zany eto Madagasikara mba hampisin'ny ataontsika hoe eo amin'ny lafin'ny sécurité zany sy ny eo amin'ny lafin'ny fandoavana tsikelikely. Ary izay misy ny zavatra tena ngeza indrindra amin'ity fiarah-miasanay miaraka amin'ireo mpitatitra nasional ireo dia ny fandoavana tsikelikely an'ireo pneu ireo izay tsy misy ataontsika hoe intérêt le izy fa amin'ny vidiny ifanarahany rehetrarehetra. Misy amin'ny refy rehetra ny pneu Gudride, manomboka amin'ny 4,000 ariary ny vidin'ny iray ho an'ireo fiara tsotra. Hitanao manerana ny Madagasikara ity pneu Gudride ity eto Antananarivo, Toamasina, Mahajanga, Diego sy Tuléar.